أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد. ديرا سفنيت ليبيت لتسكى الله سبحانه وتعالى أرسدان تفتاف لكير كما فتوك محمد صلى الله عليه وسلم. رحلاي ريماندين أنا بفيد نيسن مزافا وصف الله عز وجل لديرا بمنسك محمد صلى الله عليه وسلم. أولا القرآن الكريم كم لازم نحوي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. زي مديك وي سيمبام تين فتفتاني محمد صلى الله عليه وسلم ينا ديا تين ديا أفتبوك من الله سبحانه وتعالى ينتكوا فتتسكا ngapa netska pin islam fatata zansarafa tsmisem tin ni tinin pamnanska Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatsui nazawutska tumptsua nazawutska surdala na amfinetska mantul arzaina hatunga nistam ripana radiyan rasul sallallahu alaihi wasallam la zamin sui inni aktub ya rasulullah nengaftam pamnanska Muhammad sallallahu alaihi wasallam izru mbahanura tateni zaitinin pamnanska Muhammad sallallahu alaihi wasallam كان مالي بمنانس كان لازم ونحوي قال صلى الله عليه وسلم اكتب فوالله ما خرج منه إلا حقا سورات زيزي فزاكوسا فانتا من الله عز وجل فتسمستين إذا يفوكان ليلة كوزيز ملالتك محمد صلى الله عليه وسلم أفتسوي فحماريننا أفتان فحماريننا وانسكا بين إسلام يريتين بكان رسول صلى الله عليه وسلم فحماريننا سور دالنا وانسكا بين إسلام يريم تين ريتا إذن لزيني بمنانسك محمد صلى الله عليه وسلم أرتيك تندينا كيل فوتن فانيساني كادون من الله عز وجل بمنانسك محمد صلى الله عليه وسلم نلازيني متين منحوي أوتيت جوامع الكلمة إذا مديك منحوي زوزيز دينا من الله عز وجل فحيزنا متيني ينا ديكي لازا نتين ديا محا فيه إذا وتمام mahafunza teny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam itatsika zany am fampianarana maro samihafa na de kely aza ndraindray aza na de teny ray aza lazay mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nefa netsika mpanaradia aminy kosa dia mahazo leçon maro amin'ny teny izay nilazay mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka andao aretsika iaraka hiaina kely am doa izay natao mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yan mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam نبياكتا تانا نزدن لازم نحوي اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك دينجينا بمنانسك محمد صلى الله عليه وسلم تين أنا كيف تياني غبم فرازن تين الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك سبحان الله كيلي زنتين زانيا عرفوي نيفن سبحان الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مفونزا ari yuri mana paeza naza tsimtsahatra manazavanteny zany dia isaka manazava izy ireo dia mamokalisina vovo manoloana ny doany mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam raha dikatsika miteny gasy angamba ny teny zany dika hoe Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika tompo mangataka aminao zao dia aza sorona amiko ireo hasoavana rehetra izay namenao ahy iny tokoa nangataka mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam amina Allah azza wa jalla enga netsy asorona Allah azza wa jalla ireo hasoavana izay namena Allah azza wa jalla nantsika satria nahoana fa iratsika malala ngamba fa Allah azza wa jalla dia naharina antsika sanatria mbava tsy tanjona ny ndiavijanona antsika ma yaf'alu Allah bi'adabikum in shakartum wa amantum stanznan Allah azza wa jalla vil misi handi hanasazy antsika antakitsika mbola mino Allah azza wa jalla simay makasitraka Allah subhanahu wa ta'ala iza mundo namenatsika ireny hasoavana reny Allah kitsika ihany mbola mitalao aminy mangataka manahoi tompo aza soronao aminay ireny hasoavana izay namenao anay ireny maro ngambany zavatra mitsangany amin'ny fiainantsika andavanandro firy sy firy ireo olona mpivady niala tamin'ny tranony izy nanavilo vadiny hoe andetady vola nefa afaka ora vitsivitsy mahazo telefôny vadiny fa hoe tongavanao aty hôpitaly satria maty vadinao
vokatry accident zay tonga taminazy na firy sy firy koa vehivavy niala tamin'ny trano vadiny izy niteny manao hoe andeha hitsena fotsiny afaka ora vitsivitsy aza possible tratran'ny accident izy iny ary nandao izany fiainana zany ka izany fitsapana mavesatra zany no nangata mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam hoe akala viro anay ireny fitsapana mavesatra tahaka an'ireny mantania ngambany etsika ireo olona nandefasany Allahu azza wa jalla karazana fitsapana amin'ny hôpitaly reny antany situation ndio talohan izy niditra tanatin'ny hôpitaly la ilaha illa Allah nefa ny aoriny stavela ao anatin'ny hôpitaly fatatra amin'ny ekitiny fa izy dia tanatin'ny neama hasoavana izay nameny Allahu azza wa jalla azy nefa ny fanasorona Allahu azza wa jalla tamin'ny izany hasoavana zany ka tietsika tongavana ngambany raha laisy re mandriny jana isany manolona ny dua izay nateny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam atsika dia mila mahay makasitraka amin'ireo neama hasoavana izay nameny Allahu azza wa jalla natsika namen imani anao fatsarovana Allahu azza wa jalla zany dia hasoavana ka mangatamin Allahu azza wa jalla ianao tsy asorina aminao izany fanananao iltizam fananana fahendrena manolonan'i Allah subhanahu wa ta'ala ka mahatonga anao handehanao tao fatifatana namen tokatrano ianao vady ka enganao tokony mahay mitalao mangataka amin Allahu azza wa jalla mba tsy asorina aminao izany ni'ama izay namenanao zany namen Allahu azza wa jalla zanaka ianao ka ianao dia mahay makasitraka ary mangataka amin Allahu azza wa jalla tsy asorina aminao izany hasoavana izay namen Allahu azza wa jalla zany namen Allahu azza wa jalla jery ianao ahaizanao manavakavaka mety sy tsy mety ke tokony mahay makasitraka Allahu azza wa jalla ianao ary mitalao aminy avetrany fa tsy asorina aminao izany hasoavana izay namen Allahu azza wa jalla ianao zany ameko ohatra kely fotsiny ianareo misy aza amreo manampaizana atsika milaza mana hoe amin'ny vanim-potoana mivadinao miantso anao hoe chéri tonga avy any an-trano ana satria efa masaka sakafo misy amin'izy ireo avy an-trano makasitraka Allahu azza wa jalla miteny mana hoe Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika tompo aza soronao aminay izany hasoavana lehibe izay namenao ana zany eny hasoavana zany raha laisy le mandrina jenezany firisifiry ireo andian'olona mifanambady tona mantona nefa tsy vitany aza nadimitsika amin'ny vadiny firisifiry ireo andian'olona manambady tona mantona nefa tsy vitany aza mampangoto vadiny firisifiry koa ireo olona nanambady tona mantona nefa nadianao zavatra hampafalifaly hapiditra zany haravoana zany anaty fomba vadiny aza dia tsy vitany ka isaka ny anao matsiaro tenanao anatin'ny hasoavany Allahu azza wa jalla dia mahaiza makasitraka ianao namen Allahu azza wa jalla zanaka ianao dia mohokanao ahaitalao amin Allahu azza wa jalla ilaza mana hoe Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika tompo aza soronao amiko ireny ni'ama nany hasoavana izay namenao ahy dia toizan'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam duanazy vita izy milaza mana hoe wa fujaat nikmatika izay midika mana hoe aza tampoinao mihitsy zao Allahu azza wa jalla amreny fitsapana maheriveka izay mavoanahy iny tokoa araka ny exemple antenentsika teo firisifiry misy andian'olona ke niala tao anatin'ny tranony izy andehanao hitsena andetsaka araka bazary anao zavatra ampidirany haravoana ao anatin'ny fombovadiny ao anatin'ny tokatraninazy nefa ny tratra favoazana izy reny amin'ny lalana matampoka la ilaha illa Allah fitsapana maheriveka zany ka aoka tsika ahay angataka amin Allahu azza wa jalla tsy ho tratrany zany fitsapana maheriveka zany fitsapana irahantsika malala ngambany raha laisy re mandriny ajana isany amin'ny vanim-potoana izy tonga amitsika zanak'olombelona dia sarotra ary zany dia naturel nanaovan'ny Allahu azza wa jalla nantsika fatatratsika tsara ngambany tantara fa tamin'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam izy mibata zanaka anazy Ibrahim miala fofonenana iny zavatra nandalo tamin'ny Rasulillah latsaka ranomaso izy contraire azy takahaka sady karaha sempotra izy Ibrahim miala fofonena eo ampilataniny dia Abdurrahman ibn Auf tamin'ny vanim-potoana iny teny taminazy milaza mana hoe atabka ya Rasulallah moa ave taftomany anao Rasul sallallahu alaihi wasallam dia namaly Rasul sallallahu alaihi wasallam tamin'ny Abdurrahman miteny wallahi innaha la rahma zaho izy mifanta tamin'ny Allahu azza wa jalla fa izany dia rahma hinakinaka vokatra ny hinakinaka ny Rasul sallallahu alaihi wasallam amin'ny zazakely izay maty eo ampilatananazy ki atsika pin islam dia tokony mangalaka sordala Rasul sallallahu alaihi wasallam am dua zany kam laza atsika mana hoe Allahumma inni a'udhu bika min fujaat nikmatika tompo aza tampoinao aminay ireny fitsapana maheriveka maro samihafa reny
vita rasul sallallahu alaihi wasallam bulana nuyani mzan duana zan vita zimtin na zamana hoe wa tahawul afiyatika zimdika mana hoe ari aza afindrana amiko irin karazan ni'ma rehetra zay fanamina wahy taloha teo tanatin iman tanatin fasalamana tanatin fitiavana Allah azza wa jalla tanatin iltizam tanatin vady amanjanaka aza sorona amiko zany ka matonga ni'ma zany afindrana any amin'olo hafa maro angambany karazana fitsapana mandalo amin'ny fiainantsika andavanandro kindraindray vadinao masha Allah nakatoanao nakatianao nisy mahaba entre anareo nefa tsy nandalo tona maromaro aory amin'ny fanambadiana 45 ans vadinao boka avy voalohany olo lasa mampijalina anao ka no fatahorina izany fitsapana zany dina mahay mitalao amin'ny Allah azza wa jalla miteny Allahumma inni a'udhu bika min tahawul afiyatika firsifiry ireo zanakatsika vavy izay mitezaitsika ao anatin'ny hijab ao anatin'ny iltizam ao anatin'ny fatahorana Allah azza wa jalla tonga somary nahazo tona izy na min Allah azza wa jalla intelligence izy koa fa mandeha anatin'ny université inna zavadoza alkatiraka navyo izy ndray miverina ao antranony arizy mampananatra baba mihitsy fa hoe ity hijab izay miforcena tamiko ty dia fahavelezana Allah a'udhu billah a'udhu bika min tahawul afiyatika vita ny farana rasul sallallahu alaihi wasallam duanazy milaza mana hoe wa jami'a sakhatika izay midika hoe anao dia mangataka min Allah azza wa jalla aorian ni'ma haswavana izay na min Allah azza wa jalla tsuazawuna fautana manlonan Allah subhanahu wa ta'ala yentokoa raha lesre mandina jenaisan firsifir ireo andian'olona izay na min Allah azza wa jalla haswavana nefa mivokatra ny tsy fahaizandreo makasitraka Allah azza wa jalla dia nahazo fautana manlonan Allah subhanahu wa ta'ala izy ireo na firsifiry ireo olona min Allah azza wa jalla maly arena normalement maly ina ngia tonga azy hoe manana pitié amin'ny fiarahamonina izay misy azy nefa mivokatra ny arena izay misy nahazo kosa na tonga azy ny hiebohebo amin'ny fiarahamonina izay misy azy ka matonga azy hazo sazy boka amin'ny Allah azza wa jalla firsifiry ireo andian'olona na min Allah azza wa jalla jery vokatra amin'ny fananany jery na tonga azy nahazo fatezerina boka amin'ny Allah azza wa jalla satria jerina ziny tsy nampiasaina amin'ny zavatra izay mahafal Allah subhanahu wa ta'ala fa nampiasainy kosa amin'ny alalan'ny criminel na firsifiry koa ireo olona na min Allah azza wa jalla iman fatahorana Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny vanim-potoana iman izay nisy taminy dia nanjary vazainy ireny andian'olona izay manodidina azy considéreny tsy jery considéreny tsy matahotra Allah azza wa jalla ka izany fihetsika zany dia nazahoany fahotana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala eto angambany raha lay sy ray mandrina jena isany tietsika tongavana amin'izany fampianarana izay tongavatsika zany dia Allah azza wa jalla milaza mihitsy ao anatin'ny Qur'any milaza mana hoe wa ihta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa in kafartum inna adhabi la shadid Allah azza wa jalla mapatsiarina antsika fa Allah azza wa jalla isakatsika mahay makasitraka amreny ni'ma izay natolotra ny amintsika dia inna resultat mandal wampian Allah azza wa jalla haswavana ndraiky haswavana maro samihafa ny fiainantsika manontolo fa atsika kosa mivanim-potoana antsika tsy mahay makasitraka amreny ni'ma na hoe haswavana izay namen Allah azza wa jalla contraire aza mety azahoantsika fahotana manlonan Allah subhanahu wa ta'ala ary zay angambany sordalana nampianarin'ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam antsika ary zany koa nisan'ny lesona azontsika tsoana amin'ny darsa izay natolotra antsika androany angambany hoe mianara ianao mba mitalao amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala satria tsisy olona mahafantatra nge na dia lahatra ny soratan'ny Allah azza wa jalla aminao izany accident maro samihafa zany nefa mifampianarina izay nandesin'ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam amintsika milaza mana hoe la yaruddu alqadar illa ad-du'a tsy misy mavita mamerina ireo lahatra fa voasoratra ny Allah azza wa jalla aminao fa tsy amin'ny alalan'inona fa izana mitalao sy mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ka aoka tsika ahay talao ahay angataka manlonan'ny Allah subhanahu wa ta'ala am dua izay nampiverina antsika ty milaza mana hoe Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika wa fujaat niqmatika wa tahawul afiyatika وجميع سخطك وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.